mirabanao fiangonana manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Andeha homanintsika ao amin'ny fiderana riavana ny FFPM 445 674. Mbe hikopantsika androany ao amin'ny lioka toko fahatelo dia manambara ny nanaovana batisan'i Jesosy. Dia tsika mbola hivavaka hidera azy. Raha malalo feno fisaorana anao ny fonay, fa nirahanao anay ilay zanakao mahalala anao. Misaotra anao zahay rehefa tsy nafeninao, nasehoanao anay tao amin'i Jesosy Kristy, izay toetra mahafaly anao sy ankasitrahanao. Misaotra fa ny teninao milaza aminay hoe izay mahita ny zanaka dia mahita ny ray. Dia indreto izahay te hahitanao marina. Omenay ny saina hibanjina mandrakariva an' Jesosy Kristy zanakao. Tario izahay saina mandrakariva ny fankatoavany anao, fa nanaiky izy hidina tetỳ an-tany. Tario izahay isaina mandrakariva ny fanetretenany, fa nanaiky izy atao batisa toy ny vahoaka rehetra, na dia hoe zanakao Andriamanitra aza. Tario ny sainay isaina ny fitiavany anao, fitiavany miresaka aminao ao anatin'ny vavaka. Tario ny sainay Tompo tena hibanjina n'io zanakao io, dia anatin'izany izahay hitombo amin'ny fahalalana anao rainay, hitombo amin'ny fitiavana anao rainay. Tario ny sainay hibanjina an' Jesosy dia ahitanao ilay rainay izahay. Jesosy mora vohindrindra, tsara sady mahasoa, tsy miova tsy mifindra, Tompo be fity tokoa. Mairay goto azy, tsy mamety susupo, ka io nunani fuku, ravini manzu. Tina necitera, sina deficia tuco, ne fatucu bearena, si panzaca fututsu, mai kutu azi. Tiku fafia nana tuku, Emmanuel tenau uana litumpusu, kanielu kureja asasana wavuku.
Jesosy, izy ilay zanaka malala an'Andriamanitra, ilay sitrany indrindra. Tarihany raintsika ny saintsika hibanjina an' Jesosy, ary tsy hijanona fotsiny hoe hibanjina azy fa tena hanahaka an' Jesosy koa ny amintsika rehetra noho ny heriny fanahy masina. Ataontsika mbola hidera ilay raintsika ry havana. Tsy mitsahatra midehanao zahay iray malalo, ary misaotra anao ny amin'ny nanirahanao an' Jesosy Kristy zanakao. Misaotra ny amin'ny teninao milaza aminay fa izay mandray azy dia omenao alalana ho tonga zanakao. Dia feno fisaohana anao ny fonay fa tena zany tokoa zahay no raisinao ho zanakao. Nosokafanao anay koa ny lanitra, ary efa nampidinao aminay tsirahay avy ny fanahy masinao. Dia aoka izany fanahinao masina izany Tompo, anavao ny fonay, anavao ny fisainanay, anavao ny toetranay sy izay eritreritra lalina rehetra any mba ho toy ny an'i Jesosy Kristy malalanao. Aoka ny fanahinao raha eo hiasa aminay, ampitombo anay amin'ny fanahafana an' Jesosy Kristy. Fa te ho zanakao malalanao koa zahay, te ho sitrakao zahay, te ho zanaka mahafaly anao ilay rainay. Tena tianay raha eo ho zanaka mahafaly anao zahay ka rehefa mijery anay ianao dia tena hoe manana plaisir. Dia avelana hiasa ny fanahinao Tompo, fanahy masina ampitombo izahay amin'ny fanahafana an' Jesosy Kristy. Fanahy masina
Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nahatratra ny Alahady faha-efatra ambin'ny folo manaraka ny Trinité. Impanjinantsika indray ny lohahevitra vaovao manao hoe miorena ao amin'ny Tompo amin'ny batisa. Mitsangana ary havana ny itsika hiara-vienty ny hira faneva 520 taona ny synode. Miorena tsara amin'ny finoana, misikina erika handeha mijoro. Tamokaza vela miasa fanompona, aza mamalaina fa andeka mazoto. Zareno tadideo, ny finoana mampiasa. Miorena kehitrimo, kadena ereziana. Asefanekena tao ampatokina, reo napetraky Jeso angiana mba efa. Fa tsy vita mora ny asa fitorina, ekeo am-pitiavana kandere tantera. Zareno tadidio, ny finoana mampiasa. Miorena kehitrimo, kadena ereziana. Mazoto miasa amipifalina, fa milanitra ary manjara lovana. Kofagana ary andeka misikina, efa valin'andrana na Jeso tompona. Zareno tadideo, ny finoana mampiasa. Miorena kehitrimo, kadena ereziana. Zareno tadideo, ny finoana mampiasa. Miorena kehitrimo, kadena ereziana. Ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo an'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fideranan'Andriamanitra dia ndery havana iarahantsika manao ny hira salamo 530. Jehovah miantso, miantso, miantso ny anarany. Midera, midera, midera any Jehovah miantso, miantso, miantso ny
anarany ka ataovy fantatra any amin'ny firenena rehetra ny asany mitadiavany Jehova mitadiavany Jehova mitadiavany Jehova sy ny herini mitera any Jehova miantso ny anarany Iaraka hivavaka isika raha inay zay ny an-danitra anomboka izao herinandro vaovao izao indray izahay dia noho ny famindraponao manokana noho ny fahasoavana avy aminao inona tokoa moa izahay olombelona no tsarovanao tompo fa mahatsiaro teny izahay ankehitriny hoe tena tianao loharano nipoiran'ny aina tokoa ianao ary loharano mpamonjena ho anay misaotranao no nanomezanao an Jesosy Kristy izay maty hitondra ny helokay ahafahanay misitraka ny toerana mahazanaka anay eo anatrehanao misaotranao no ny fanahinao masina izay omenao sy miasa ao anatinay ka tonga izahay anome ny fankasitrahany fiderany sy fisaorana ho anao ry avondrindro raisy hoanitra manimpofona eo anatrehanao izao fanompoam-pivavahana izao mba tsy ho fanompoam-pivavahana fahazarana fotsiny ihany fa mba hitanay ny fanatrehanao feno amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka amen. Ka hipetraka isika fanekesy ny tanora kosa ahatra hitsangana anao ny hira 791.
Hiarika ivavakasika. Jesosy sokafo ny sofinay sy ny fonay andray ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Aoka hipetraka ianareo. Ny afatra izay ho antsika ankizy sy ny tanora ny amin'ny anio dia araka ny tsenjerintsika ny amin'ity volana septambra ity, ka ny Galatiana toko 7 ny 7:20 no ndeha angalantsika ny fampianarana ny amin'ny anio. Galatiana toko 7 ny 7:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Dia ho averintsika izany ry zandro malala. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Aiza nahitantsika an'izay? Galatiana toko 7 7:20. Misy tantara maro mahavariana anaty baiboly ry ankizy sy tanora, ary asongadinao ihany ao anatin'izay karazana tantara izay ny fomba fijerin'Andriamanitra sy ny fomba fijerin'olombelona. Olona anankitelo no andeha alaintsika, dia momba ny Sara, Davida, Josefa. Sara dia ny olona rehetra raha nahita azy, Sara vadin'ny Abrahama io dia ny olona hoe olona momby iny. Fa hoana fijerin'ny tompo azy? Ny tompo nahita azy fa ren'olona maro be izy. Davida ndray dia rentsika ny olona rehetra nahita fa hoe mpiandrondro mba hainy iny. Fa ny tompo kosa nahita azy hoe mpanjaka ny Israely ty Davida ity. Ary farany raitsika Josefa zanaky Jakoba dia ny olona rehetra nahita azy hoe olona gadry iny, olona andevy iny. Fa ny tompo nahita azy ho gouverneur, ho prime ministre ny Egyptiana. Inona ny lesona tsoahana ry havana malala? Na inona fijerin'ny olona anao Jesosy dia manana fiheverana tsara lavitra eo amin'ny fiainanao. Na inona ny fijerin'ny olona anao. Rehefa natao batisa tamin'ny finoana ho an'i Kristy ianao, dia Kristy no hitan'Andriamanitra iny aminao, ary zanany malala ianao, ary malala an'Andriamanitra ianao. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia tsy ilay olona taloha intsony ny hitan'Andriamanitra fa Jesosy Kristy, ary manana ho avy mameratra ho anao ny tompo, malala an'Andriamanitra ianao. Andinge averintsika ilay tsenjerin-teraka izy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Aiza moa nahitantsika an'izay? Galatiana toko 7 7:20. Andehitsika hiaraka noho n'izao vavaka izao. Jesosy, faly fa hafa mihitsy ny fijerinao ahy. Tsy tahaka ny fijerin'ny olona manodidina ahy, fa malala anao aho, ary tena tianao, ary nitafy anao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Arika itsangantsika. Jesosy tompo, mbola misaotra sy midera ny anaranao hatrany izahay. Misaotra anao izahay fa mbola afaka mamaky sy hainy ny teninao. Fanahy masonao, midina eto afovoanay mba hampiteny anay, ka tsy hisy diso na ho latsaka ny teninao. Ny mpamomponao izay ambarany afatrao ihany koa dia fenoa ny fanahy masonao izay izara ny afatrao amin'ireto vahoakanao. Misaotra Jesosy.
amen. Mbola hiaraka mamaky sy hen'ny teny soratra masina sika tompoko izay hitantsika ao amin'ny fanekena taloha araka ny bokyny Genesisy. Genesisy 17:10 andininy 7 ka hatramin'ny 14. Genesisy 17:10 andininy 7 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia arahana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama: fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia anao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary izao no fanekeko ho amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao, dia izay no tandremanareo. Ho forana ny lehilahy rehetra eo aminareo, dia ho forana ianareo. Ary ho famantarana sy fanekena ho amiko sy ho aminareo izany. Ny zazalahy teraka havalona eo aminareo no ho forana, dia ny lehilahy rehetra amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby. Na ny omby kely na izay novidimbola tamin'ny hafa firenena ka tsy avy amin'ny taranakao, tsy maintsy ho forana ny omby kelinao sy izay novidinao vola. Ary ny fanekeko dia ho ao amin'ny nofinareo ho fanekena mandrakizay. Ary ny lehilahy tsy voafora izay tsy mbola noforana dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Efa nivadika ny fanekeko izy. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka 7 andininy 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly 10 andininy 4:70 ka hatramin'ny andininy 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary efa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka dia nisokatra ny lanitra. Ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Ary raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe: moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa. Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy, ary nangatahiny mba hitoetra ao aminy andro vitsivitsy izy. Amen. Ni
sitrapona ka ny lalafo noray sy ny mino sy ny fitariny tonga vava menahagaga sy tena miambino olona maro anarakana. Petraka amin'ny fiangonana. Vavaka isika ry havana. Ray malalo rainay no Jesosy Kristy tomponay, ndreto zay zanakao tena hoe faly mideranao mankalazanao ny fahasoavanao, fa noho ny fahasoavanao no nanirahanao anay ny zanakao malalanao zay sitrakao mba handraisanay azy ho tomsom-pamonjinay, anangananao anay ho zanaka mankasitraka mpamonjy ary arak'izany iranay zany mbola misaotra koa ny amin'ny nanirahanao ny fanahy masina ho aty aminay hoe iantoka ny famonjenanay. Vavak'izay fanahy masina miasa mavitrika eo aminay ary azavao aminay ny sitrapon'ny rainay arenao hiasa ao aminay na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka zany sitrapon'ny rainay zany ho voninahitra ao ray malalo ny fiainanay. So vavaka izao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asan'ny apôstôly toko fahafolo ry havana. Asan'ny apôstôly toko fahafolo dia irahantsika mamaky ny 4:4 amin'izany asa folo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola nilaza izany teny zany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Raha mbola nilaza izany teny zany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Izy no nilatsahan'ny fanahy masina Kornelio sy ny ankonany. Mazava be ato amin'ilay tantara fa tsy mbola nandray ny fanahy masina Kornelio sy ny ankonany, fa teo am-pandrenesana ny toritenin'ny Petera izy no nilatsahan'ny fanahy masina ry havana. Zany hoe nisy fotoana mazava zany zay hitantsika eto hoe nilatsahan'ny fanahy masina tao amin'ny Kornelio sy ny ankonany. Fanontaniana ry havana, iainao kosa ve mba afaka milaza koa hoe efa nilatsahan'ny fanahy masina ianao? Efa latsahan'ny fanahy masina ve ianao e? Zay le toriteny androany zay no fampieritreretana androany efa latsahan'ny fanahy masina ve ianao? Anampinanao avy hatrany amalin'ny fanontaniana dia zao, rehefa jereny io 4:7 io dia hoe teo ampiainona toritenin'ny Petera, Kornelio sy ny ankonany no nilatsahan'ny fanahy masina. Ry havana, raha makaty am-piangonana ianao ka miaino tsara ny toriteny amin'ny tahotra sy amin'ny fanajana, tonga aminao ny fanahy masina. Fa raha sady raha makaty am-piangonana ianao, efa zava-dehibe zay, ka rehefa amin'ny fotoanany toriteny ianao lozanao mamadibadika baiboly na milalao telefona, tsisy fanahy masina ilatsaka aminao zany, tsisy fanahy masina ilatsaka aminao zany. Zay ny afatra ho antsika, efa nilatsaka taminao ve
fanamasina. Ndoa raha jerentsika aloha hoe manahoana zany fanamasina zany rehefa miseho ka miasa mikery sy amin'ny fahefana. Tantara voalohany a toko faraika amby roapolo a andiny faina amby roapolo. Tantara voalohany 21-26 nanorina altary Davida ry havana. Un tantara 21-26 rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Davida nanorina altara teo a ho an'i Jehova ka nanatitra fanatitra dorana sy Fanompoam-Pivavahana. Nanorina altara fotsiny aloha izy. Dia avy eo a niantso a an'i Jehova izy ka novaliany tamin'ny afo avy tany an-danitra izay latsaka teo amin'ny altara fandoroana fanatitra dorana. Io ny fanamasina miasa eto a amin'ny alalan'ny afo ry havana. Tantara faharoa eo akaikeo ihany a toko 7 a andininy voalohany. Solomona zanany. Tantara faharoa toko 7 a andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa vita izany vavaka Solomona zany dia nisy afo latsaka avy tany an-danitra ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsa-drà ka feno voninahitry Jehova ny trano. Farany a mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany alohan'ny tantara. Mpanjaka voalohany a toko 7-20 a diny 7-30. Raha amin'ny testamenta taloha tiany segoavana indrindra amin'izany fanamasina miasa mikery zany ry havana. Raha ny defieny mpaminany santoky bala Eli 1 Mpanjaka 18-38 dia latsaka ny afon'i Jehova ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay azo a sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano a tao amin'ny hadikely. Zany io herin'ny fanamasina io ry havana. Rehefa miasa. Haitsika tsara ny asan'ny apôstôly toko 2 aty amin'ny testamenta vaovao hoe ary nisy tonga tampoka avy any an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay trano niangonan'ny mpianatra. Ary nisy lelafo mitarena afo miseho taminy izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Zany fanamasina efa niasa hatrany amin'ny testamenta taloha ry havana. Dia eto amin'ny asa toko 10:7-20 hoe raha mbola nilaza zany teny zany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny a ny fanamasina ry havana. Fantatrao ve ny problemantsika? Problemantsika menakavy. Aitsika tsenjery ny asan'ny apôstôly toko 1:9 hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo. Fa firy no efa nilatsahan'ny fanamasina isika? Tsy hoe maitsenjery an'izany ianao dia efa nilatsahan'ny fanamasina. Zany ny fampitandremana ataon'ny tompo amintsika menakavy. Problema ny fiangonana rehetra tsy ankanavana. Ny zokiny, zandriny, ny sekta. Vitsy ny kristianina tena ny expérimenté ny anamarina zany hoe fionana amin'Andriamanitra velona zany. Tahaka ny Mosesy nahita n'ilay lelafo sy tao amin'ilay roy memry havanao. Vitsy. Fatatsika Andriamanitra. Fa fatatsika en théorie Andriamanitra. Fatatsika tsara Andriamanitra fa fatatsika ato tsaina ao akandronao ihany. Zay ny fahalalantsika an'Andriamanitra ry havanao. Zany Andriamanitra zany a tsy Andriamanitra velona ho antsika fa concept zany voambolana zany. Zany problemantsika menakavy. Manao pastery ianao, manao mpiandry ianao, mitendry orika ianao, mitendry ianao sy ny karaza fa tsy ny fanena tamin'ilay Andriamanitra velona tahaka andry Mosesy.
fa matory avan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy mbola miasa mikery amin'izao fotoana izao dia tsy ny zany fa amin'ny alalan'ny fanamasina, amin'ny alalan'ny fanamasina. Ary zany mazava-dehibe ny fanamasina. Io fanamasina io ry havana, mbola tian'Andriamanitra alatsaka ao aminao amin'izao maraina izao, anasitrana anao amin'ny rofinao rehetra. Zany io fanamasina io. Chimiothérapie lafo be, chimiothérapie misy tsy mazaka, chimiothérapie mety miteraka effet secondaire ohatr'izao. Fanamasina ry havana efa milatsaka, ary misy olona afaka mijoro vavolombelona ny amin'izany. Sitrana tamin'ny cancer. Io afaka mandoro, afaka manasitrana anao, manafaka anao amin'ny fanadevozany zavatra mahadomelona anao. Ary tsy hitany hoe manafaka fotsiny, fa mandoro le faniriana zavatra mahadomelona izay mitarika anao ho amin'izany. Manafitra anao, manafaka anao amin'ny fahasaran-dratsy rehetra. Mandevona io avinavim-ponao io mandevona io avinavim-ponao io. Mahatonga anao hefitenao zavatra eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny olona, mahatonga anao anamary-tena tahaka io. Mbola tsy nilatsahan'ny fanamasina ianao mandoa ianao manao an'izany ry havanao. Mbola tsy nilatsahan'ny fanamasina ianao. Afaka mandevona n'io fangidim-ponao io. Afaka mandevona amin'ny kery sy amin'ny fahefana. Io tsy fahaizanao mamela vady aman-janaka io. Zany ny fanamasina rehefa milatsaka ry havanao. Zany ny fanamasina rehefa milatsaka. Ary ny fanamasina no niesan'i Jesosy tamin'ny kery, nanaovany zavatra mahagaga, nampahiratany jamba, nampaladiny marenina. Fanamasina ry havanao nampiasain'Andriamanitra sy nirahana anangana an'i Jesosy tamin'ny maty. Fanamasina no nampiakarany an'i Jesosy hipetraka pilina eo ankavanan'Andriamanitra. Efa nilatsahan'ny fanamasina ve ianao? Efa nilatsahan'ny fanamasina ve? Ianao mamaly an'izany ho an'ny tenanao. Fa raha mbola ataonao tsinitsinina ohatran'io ny Baiboly, raha mbola ataonao tsinitsinina ohatran'io ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, zany no miteny hoe tsy mbola nilatsahan'ny fanamasina ianao. Zay ny famarinana voalohany ry havana. Manambara zany hoe hery sy fahefan'ny fanamasina. Hatrany amin'ny testamenta taloha izany. Famarinana faharoa raha dia izao. Famarinana faharoa farany. Efa natsidika tao ihany. Efa natsidika tao ihany le izy. Ahoana ary no mba hoe azahoako antoka fefanilatsahan'ny fanamasina. Ary ahoana no azahoako antoka fa raha mbola miantso an'Andriamanitra dia ho alatsany ao amin'ny fiainako ny fanamasina. Efa natsidika teo valiteny hoe eno tsara manompoko izao ny tenin'Andriamanitra. Eno tsara, eno amin'ny tahotra tenin'Andriamanitra. Ary mivava. Ny olona miaino tsara ny tenin'Andriamanitra, ny ahafantarana azy, tsy misaraka amin'ny vavaka. Fiainona tsara ny tenin'Andriamanitra ry havanao. Fa alohan'ny hivavahana dia misy asa
angatanao angatan'Andriamanitra aminao alohan'ny ivavahanao. Donc jerentsika ny mpanjaka voalohany tantarany Eli teo. Ao Karmely izy ifanandrina amin'ny mpaminany Bala 500 izy sy ny mpaminany Asera 100. Mazana zany. Dia efa hitantsika teo le hoe niantsoan'Andriamanitra izy dia tonga ny afo nandoro ny fanatitra. Fa le andiny mpanjaka voalohany 70, le andiny fa 30 riavana. Mpanjaka voalohany 70 andiny fa 30. Io no ndeha raha antsika mamaky miatana ny anaran'i Jesosy. Ary Eli tamin'ny olona rehetra manatona dia nanatona azy ny olona rehetra. Ary Eli nanamboatra ny altaran'i Jehova izay efa rava. Io mbola tsy mandefa le afo andevina le fanatitra eto Jehova, fa misy préparation ataony Eli eto. Misy altara rava eo, tsy fantatra tsy moa na rava na mauvais état, tsy fantatra na ninona na rava azy na ninona na mauvais état, fa hitany Elia fa hoe rava le altara. Dia jerentsika amin'izay ny andiny fa 7 hoe fa 8 ny anaran'i Jesosy. Miainoa Jehova mba ahafantaran'ny reto olona reto fa ianao Jehova no Andriamanitra, ary ianao mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afon'i Jehova ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny ady kely. Averiko indray le zavatra nataony Eli afatra ho antsika fiangonany amin'izao maraina izao. Namboarina zany le altara rava dia nivavaka izy miaino a Jehova dia latsaka ny afon'i Jehova. Inona ry avana io altara rava io? Raha manetry teny ianao, mandiny teny ianao, fiainanao io altara rava io. Dia inona zany no ataon'le olona hoe miomana ho amin'ny filatsahan'ny fanamasina ry avana? Jereny ny etahan'ny faravanan'ny situation le faravanan'ny fiainana. Dia izay mba takatry ny sainy, izay mba takatry ny fahendreny dia amboariny aloha. Izay hoe namboatra ny altara izay efa rava Eli. Amboary sy azonao amboarana amin'ny fahendrena ry avana, amin'izay fahazavan-tsaina, amin'izay traikefa-piainanao. Amboary zany. Ary io altara io no eto eo amin'ny Jehova, eto amin'ny Jehova. Inona io altara io? Ny fiainako. Inona io altara io? Ny tokantranoko. Inona io altara rava io? Ny ankonako. Inona io altara io? Ny asa mandrarahako, ny fianarako. Inona io altara io? Ny fanimpoko. Misy faravana daholo zany ry havana. Misy faravana daholo zany. Anjaranao zay mandinika an'le faravana no mitondra an'izany eo amin'ny tompo. Dia mivavaka ianao. Miaino a Jehova Fa zao ianao zay mivavaka io, satria araka le nitenenina teo, efa naheno ary nandre tsara n'le teny ianao, nandre tamin'ny tahotra sy ny fanajana ianao, dia ho avy latsaka ao aminao amin'izany altara ny fiainanao zany, fanamasina ry havanao. Te hilatsaka izy amin'izao maraina izao, eny tsara, amin'ny olona sy nandre tsara zany tenin'Andriamanitra zany, ary niaino tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Satria ny tenin'Andriamanitra efa nanamboatra lalana ho an'izany fanamasina zany. Ary zay nitranga tamin'ny Cornelius ny ankonany, tian'Andriamanitra hitranga amin'izao maraina izao ho anao
sy ny ankonanao ry havanao raha ny hainy tsara ny tenin'Andriamanitra ianao ary raha manana fiainam-pivavahana ianao. Efa nilatsaka taminao ve ny fanahy masiny? Raha mbola tsy nilatsaka tamin'izay ry havanao, raha mbola tsy nilatsaka tamin'izay tsy maninona fa soa ianao fa niangona teto androany ary tena renao zany teny fampanantenana ho anao zany ry havanao. Jesosy Kristy Tompo efa niteny hoe sambatra ny nona sy mangetahita ny fahamarinana fa izy nofokisana mitafitafo amin'izany fanamasina zany ianao raha nona sy mangetahita fahamarinana ry havanao. Jesosy efa niteny hoe mangatà dia homena, mitadiava dia ahita, dondomy dia hovoahana. Mangatà ianao dia hilatsaka mitafitafo aminao ny fanamasina ry havanao. Mpaminany Jérémie 33:3 fa niteny hoe antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sarim-patarana izay tsy fantatrao. Zasenao zany hoe zavatra sarim-patarana tsy fantatsika zany hoe filatsahan'ny fanamasina mikery sy amin'ny fahefana zany. Hitantsika tamin'ity toriteny ity ny herin'ny fanamasina. Hitantsika tamin'ity toriteny ity fomba tia ny fanamasina ilatsahana amintsika. Ndao tsika hitsangana, ndao tsika rivavaka ry havanao, iray saina iray fo angataka ny fanamasina ilatsaka amin'ity fiangonana ity. Tompo malalo, misaotra anao zay fiangonanao noho ny fitiavanao anay, ary misaotra anao zay fa tsy misasatra ianao, tsy sasatra ianao mampianatra anay, ary mifona aminao zay raha velombelom-pona hatreto nalalanao ara-tsaina maitsy enjeriny hoe izay nandray anao Jesosy Tompo, Jesosy Tompo sy mpamonjinay dia menao Andriamanitra hery sy alalana ho tonga zanakao. Fona aminao ny amin'ny fahaizana tsy enjery hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo fona mpamonjy eo. Fona ny amin'izay hoe famakivakiana ny teny fa tsy filofosana, fitadiavana ny sitraponao, fitadiavana fionana aminao ilay Andriamanitra velona amin'ny alalan'ny teninao. Fona ny amin'izany mpamonjy eo. Kehitrina maro aminay no tena hoe nyainy tsara ny teny tamin'izao marain'izao. Aoka tranganao Tompo malalo amin'izao marain'izao amin'ny fiainany. Izay zavatra efa natranganao tamin'ny fiankonan'ny Cornelio tamin'ny Cornelio sy ny ankonany mpamonjy eo. Izay lazainao fa mpivavaka marina ary natahotra anao. Meo azy ireo, meo anay rehetra zany ho hita eo masonao mpivavaka marina. Matahotra sy manaja anao, matahotra sy manaja ny teninao. Ary dia tongava fanamasinao, milatsay ianao amin'ny fiainany tsirairay, zany no angatanay amin'izao marain'izao. Hitanao zay tokantrano rava sy trano zany mpamonjy eo, milatsay mikery sy amin'ny fahefana ianao amin'ny tokantrano rehetra. Ary fantatrao zay mamparary ny ankonana, zay maharava ny fihavanana ao amin'ny ankonana rehetra eo. Milatsahinao amin'ny sainay, amin'ny fonay, amin'ny fanahinay, milatsahinao amin'ny visionay rehetrarehetra, milatsahinao amin'ny asa mandrarahanay. Areno zany Tompo malalo, diovy zany ho voninahitra ao, fahasambaranay. Zao vavaka izao dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
ry havana te hitarika anareo ao anatin'ny fandinihan-tena ankehitriny ny tenako a araka ny toriteny teo dia mila manomana an'ilay aritalitsika misy alitara rava eo amin'ny fiainantsika ry havana dinio ny tenanao a eto anatrehan'Andriamanitra zany andao hanomana an'ilay aritaritsika ary eto eo amin'ny fanahy-masina ilay toetranao tiany fanahy-masina ho le vonina le toetranao izay tsy sitrak'Andriamanitra dia tsika ry havana hiaraka andiny tena ao anatin'ny vavaka mangina. Raha eo hitanao fa tena miharihary tokoa eo anatrehanao ny fiainanay tsirairay avy dia ny fiainam-panahinay, fiainatokantranonay, ny asa aman-drarahanay, ny fiarahamonina misy anay dia tena rava tokoa zany. Ry Jesosy Kristy Tompo dia olona vanina eo anatrehanao zay dia ho tanteraka eo anatrehanao zay Tompo amin'irao fo izay mamelany ilika Tompo amin'irao fo aminay ry avy indrindra fa vonina izay niverina aminao, vonina izay andray ilay fanahy masina andevina rehetra, ireo fiavonavonam-panahy, ireo fitsangatsangana, ireo lainga maro samihafa, ireo toetra rehetra tsy araka ny sitraponao, le vonina izany fanahy masina amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay mivavaka. Amen. Ry havana malala ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary nibebaka marina tokoa mitsangana andreny teny so mahafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny helontsika. Hoy ny Tompo aminao satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako izao efa niaino. I Kristy izay fa tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny helokareo no ny anaran'ny masina miderany anarany. Sambatra ny olona izay favela ny elony sy voasarona ny fahotana.
izay tsisainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy ho antsika izay voavela eloka dia andeha ambarantsika mpahibe maso ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana laharana voalohany manao hoe Andriamanitra raitsy tompo-panao lanitra sy ny tany ao ary mino Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjina nijaly raha nanapaka Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainansita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy tompo avy any niaviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina ao ny fiangonana masina manderina izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-kelika ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. aoka hipetraka ianareo. Tonga ny fotoana izay tondra angatahantsika izay faniriantsika eo anatrehan'ny tompo isika kehitriny ndravana ka andeha tsika hiaraka iombavaka vavakantsika ry rainy azany an-danitra misaotra fa mbola henonay misy tsirony hatran'ilay fahasoavan'ny teninao izay miasa anatinay ny angatahanay Andriamanitra mba tsy ho levina izany teninao anatinay izany fa ho tonga fiainany entinay eo amin'ny fiainana ary tsy ho an'ny tenanay rery ihany fa ho an'ny ankohonanay ho an'ny fianakavianay. Misaotra anao ihany koa Tompo fa vity ny fialan-tsasatry ny mpianatra dia ankehitriny ny ankamaroanay efa miditra anatin'izany sehatry ny fianarana izany. Ianao Jesosy Kristy Tompo no anome fahazotoana mandrakariva analan'ireo arafesina rehetra nandritra ny fialan-tsasatra iny. Vavak'izay ho an'ny firenena ihany koa Tompo ny amin'izay aretina miely dia izay mbola tsy hita fahaly eto Tompo ny Covid-19 ao anatin'ny tahotra-nay dia tahotra-ay dia misy ilay karazana variant. Raha sanatrika efa tafiditra izany izao dia mba alevony amin'ny fanahinao masina ho an'izay olona mitondra izany otrikaretina izany ry Tompo levony amin'ny afo ny fanahy masina fanasehoanao mibaribary ankehitriny fa mandevina ny zavatra rehetra ny fanahinao masina. Eny ambarinao tao anatin'ny toriteny fa hatramin'ny kansera ry Tompo dia sitra ny asan'ny fanahy masina ao anaty ka ao ry rehetra hoe resaka Covid fotsiny fa manana naretina maro samihafa izay hitanao anaty tsirairay entina eo anatrehanao izany ry Tompo Andriamanitra fantatray fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra Andriamanitra tompony fahefanan'Andriamanitra ka levony izany Tompo esory izany. Vavaka ihany koa izay ry Tompo Andriamanitra ho an'ny fiangonana eto Isotry Fitiavana mba homeo anay hatrany ary efa nanananay fa hitombo hatrany hatrany ny fahazotoana fanoloran-tena ho anao Andriamanitra ahibanjona anao ry Jesosy Kristy tompony finoanay fa tsy hijery volana izahay mba haizanay sainay ray foray fanahy iray no entina manompo anao ry Tompo Andriamanitra ary ahafahanay mifampitantana mizotra makany an-danitra any. Mba jereo Jesosy Tompo ireo izay tsy hanasa
dia anao Jesosy Kristy Tompo anome izay asa sahaza ho an'ny tsirairay avy izay ho vitany eny mba hahafahany tsirairay avy manampy ny ankonany mba tsy ho afa-baraka ny anaranao, mankasitraka ny fiainana tombonandro izay omenao, ny fahasoavana ny fiainanao aminao Jesosy. Maro ny zavatra tiana aingatany anatrehanao ame tsy voateny eto, fa mba henonao Tompo ny vavaka mangina izay asandratra ny tsirairay avy ankehitriny. Iombonanay Tompo ilay vavaka izay fanampianaranao tamin'ny mpianatra fahiny manao hoe rainay izay an-danitra masiny ny anarana tombony ny fanjakana ataony asitraponao ity atany taka ny an-danitra manay aloha ny anazazanay ary mamelany alikay taka namelany izay midika taminay aza mitondra ny vakako manafahany ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Faly miaraba ny fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo. Fanentanana mahakasika an'ireo alahady samihafa atao anatin'ny jobily fisotrondrana ny mpitandrina raha mahaolo miasa lofo mivady. Ny akaiky indrindra ry havana dia ny alahady ny zokiolona amin'ny alahady 7 Septambra. Hitondrantsika mbavaka ireo ray aman-drenitsika 70 taona no mihoatra. Ny fara fisoratana anarana dia nalatsinainy 13 Septambra. Ny manaraka dia nalahady 9 Septambra. Alahady iombonantsika amin'ny sakafo agape. Ny tapakila dia efa afaka raisitsika eo tokotam-piangonana ny alahady maraina ary eo amin'ny sekretera ny andavanandro. Araka ny fandaminana mahazatra antsika dia tapakila iray olona iray. Marihana ry havana ny Fanompoam-Pivavahana amin'ny alahady 9 Septambra io dia anankiray ihany manomboka amin'ny 6 ora sy sasany, ialoavan'ny louange amin'ny 6 ora sy fefana. Fahatelo ny alahady 17 Oktobra, alahady ny fanambadiana hitondranam-bavaka ny mpivady rehetra tsy akanavaka eto amin'ny fitandremana. Manasa antsika rehetra hisoratra anarana na amin'ny fidirana voalohany na amin'ny fidirana faharoa. Ary farany ny alahady 14 Novambra, alahady ny batisa hitondranam-bavaka koa izay vita batisa rehetra eto amin'ny fitandremana. Manasa antsika rehetra hisoratra anarana dia an'izao: ho an'ny Tompo irery ny voninahitra. Amen. Manantitra ny fiarabanantsika fiangonana ry havana. Afatra aloha ho an'ny edif, ho an'ny école des disciples Isotry Fitiavana, fanampan'izay voalaza teo amin'ny tsy vita tamin'ny volana jolay ny fanamariana ny falitelo taona ny edif izay natsangan'ny Tompo tamin'ny volana jolay 2018 amin'ny alahadzotsika no hanao an'izany anapaka gâteau d'anniversaire isika. Dia manafatra kely aho hoe nareo izay no ny antony nanjary marisarisa manasa anareo hiferinao ry havana. Fanamasina izay te hilatsako aminareo, izay milatsako aminareo, amerina anareo commande gâteau natao hoe ho an'olona 400, latsaka kely an'izay tsika fa natao hoe 400 satria hoe miandry anareo izay marisarisa hiverinao, asa menatra manetreteny avy alohan'ny fanahy masina hitarika anareo, amerina anareo eo hoe. Ity misy fandaminana kely mitsahatra amin'ity herinandro ity ny coaching de prière. Tsy misy coaching de prière amin'ity herinandro ity fa isy fandaminana vaovao momba ny coaching de prière
raha sitrapony tompo dia toy a amin'ny herinandro aorinan'ity herinandro ambony a ity. Misy tetikasa riavana izay napetraky ny tompo a tao am-pontsika Isotry Fitiavana tamin'ny 2016 dia tsy tanteraka io tetikasa io a satria tsy nisy toerana anatanterahana azy, dia tsy nyzany fa le tetikasa antsona hoe akanjo ho an'i Jesosy, akanjo ho an'i Jesosy. Nanomboka tsika tena misaotra ny tompo ary zay maha Isotry Fitiavana antsika rehefa mandray tenin'Andriamanitra dia avy hatrany dia mamaly ny antso a, manona ny antso a. Tamin'izany fotoana zany raha natsitika teto le tetikasa dia efa nisy olona vitsivitsy maromaro nanome akanjo ny isa 300 sahady riavana. Fa dia natsahatra mola izy satria tonga dia hita hoe tsisy fotoarana istoky anazy, tsisy fotoarana izarana azy. Misaotra ny tompo zany fa efa vita zao ny hevitra isan-karazany a, malalaka ny fiangonana velomina, tsy hoe velomina moa zany fa tohizana io tetikasa hoe akanjo ho an'i Jesosy. Inona zany tetikasa hoe akanjo ho an'i Jesosy zany? Ndao aloha jerentsika ny Lioka 7 a zay nanorena anazy a tamin'izany fotoana zany ary mbola perikiopa tamin'ity herinandro ity a, mofinaina tamin'ity herinandro ity a. Lioka 7 tenin'i Jesosy amintsika, tenin'ny soratra masina amintsika ity riavana, tenin'ny fanamasina amintsika. Lioka 7 andininy 10. Lioka 7 andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe inona ary no ataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roa dia aoka anome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka anao toy izany koa izy. Sika izay manan-kanina efa manao an'izany amin'ny alalan'ny vary ho an'i Jesosy. Dia manentana riavana. Indraindray sika varim-barina tsy mino mihitsy malainy sika eny amin'izany projet vary ho an'i Jesosy zany, fa indraindray fotsiny hoe varim-barina. Eto indray zany hoe akanjo ho an'i Jesosy izay manana akanjo. Teny ny soratra masina zany fa tsy aitratra ny pastera Solofo zany riavana. Izay manana akanjo roa aoka izy anome ho an'ny tsy manana. Dia manomboka amin'ny herinandro ambony zany dia fa afaka manatitra akanjo izay afaka manatitra. Tahaka ny tamin'ny vary ho an'i Jesosy riavana, mizara roa sika. Ao izay manana akanjo roa ary ao izay tsy mana kotafiana zany. Zay conscience-nao mamaritra hoe atsy ianao sa atsy. Zay tsisy hitsikilina any am-paosinao any akory, fa ianao no malala hoe tena za le manana akanjo roa. Dia manasanao izara ho an'ny tsy manana riavanao. Ny fanaterana akanjo dia misy voameran'ny akanjo an'i Jesosy sabotsy maraina Atsindala Tsaratsy amin'ny 7 ka hatramin'ny 12. Amin'ny 7 ka hatramin'ny 12. Ny fakan'akanjo indray ho antsika Isotry Fitiavana dia isaky ny alatsinainy amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany tolakandro. Ny fanaterana zany sabotsy maraina, fakana latsinainy amin'ny 12 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sy sasany. Fanampon'le hoe iza ho an'izy io akanjo ho an'i Jesosy io ho an'izay tsy manan-kotafiana. Ianao mety tsy loloa amin'ny fiangonana ianao, mety tsy taky ianao sy ohatran'izany, fa na tsy loloa azy ianao na tsy taky ianao, mety ao anaty fahasahiranana ianao mahafantatra zany ho anao io tetikasa io. Fa indrindrindrindra koa tena faly mizara amintsika hoe natoron'ny tompo hoe tokony ampitsika amin'ny alalan'io tetikasa io koa ireo mpianatra, mpitandrina sy ny vady aman-janany ery amin'ny TPM Ambatonakanga. Zay ny tenin'ny fanahy ho antsika izay latsahan'ny fanamasina amin'izao riavana. Dia mahereza sy matanja tsy ho foana tsy akory izay fikelezantsika aina rehetra ho an'ny tompo. Amen. Misaotra ny tompo isika afaka mamarana izao fotoana izao. Saru arabunana
tanteraka aminareo anie nitsodra ny tononina amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomeno fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana fa afaka manginy sikariavanao ary antsoy tsara ny fanahy masina ilatsaka ao aminao, anarina anamboatra indray izay rava rehetra ao amin'ny fiainanao e. Ho an'ilay Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.